Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Indray mandeha dia sendra izao fanontaniana sarotra izao ny pastora anankiray. Hono atomboko ho ilay mpanontany, inona no atao hoe mandrakizay? Teo ampieritsiretana izay avaly indrindra ary ilay pastora no indro nahatazana vorona kely madinika iray namakivaky tery ambony avoana tery. Dia hoy ilay pastora namaly ilay mpanontany hoe, hitanao iny vorona iny? Isaky ny mandalo io avoana goavana io izy, ka mifoaka ny tendrombohitra amin'iny elany kely iny. Mandrapatonga io tendrombohitra io lasa lohasalalina. Dia izay fotoana lanina naovana izay no ampitomboinao intsivy amin'ny 7,700 sy 7,900 alina 9 etsy sy 7,900 tapitrisa. Ary ny valin'izay no ampahany kely indrindra amin'ny mandrakizay. Arak'izany dia tsy fahatyantoka ho antsika ny mandre ny tenin'Andriamanitra izay mitondra antsika amin'ny finoana ny amin'ny fiainana mandrakizay. Fa izao mantsy ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra manao hoe, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, izay mandre ny teniko ka mino izay naniraka no manana fiainana mandrakizay ka tsy ho eloina, fa tafafindra ny ala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana izy. Jaona 5:9-20. Amen. Miteny ny Baiboly hanisan'andro no fonaina, rasoa ampofaza malaina, fatomotrany andro izao. Terabako. Kamu habe
Harena ny fahasalamako. Alio misoroka toy izay mitsabo. Fivaliana trano no iarahana aminao atao anatin'izao fandaharana miresaka fahasalamana izao. Miarahaba mpiaino rehetra tsy akanavaka dia mirary indrindra mba hahasoanao ny fanarahanao ny fandaharany AWR. Hoay izany voaloboka, vokatra tetsy tamin'nyvoaloboka reo daholo ve reo Rodany? Ody, ka tadiavindreko voaloboka avy aiza indray ireo e. Asako. Eo mitondra rehefa ody fa tena mahasoany ireo e. Mamy tokoa moa ty voaloboka reo ty e. Liritsia. Ao e? Day, to marikivy izany Rodany a. Fa maninona no tazana sady nefa tsy mbola tena matoika. Ede, fa tsy tansahondra ve ty mpangalatra etsiro ty e. De tsy maintsy alaina fa ratsy zany ny tena tompony rainy tsy mihinana. Zay aloha de mariny. Enoa. Ary anao ino ny dany zany e? Andehanao ranom-boaloboka osotrotsika fa io zao misiko. Ko maninona no ampiarahana amin'ny odiny sy ny voniny Rodany a? Io ve tsy afaiky? Liretsia, io mahasalama ry sahondra. Anga tsy fantatrao zany. Rehefa misotro ihany dia aleo misotro izay tena mahasoro bavy a. Fa inona soa azo avy amin'izany kosa ka? Edre. Marobe tokoa ny aretina mety hitranga amin'ity vatantenantsika ity. Aretina iray mety hampitondra takaitra be ny vatana, eny, mety hahafaty mihitsy aza ny trombose. Raha dika tsotsotra ny trombose dia fiforonana rà mivaingana ao anatin'ny panelira na artera izay anetsina tanteraka ny fikorinan'ny rà. Manana vahaolana amin'izany ny dokotera Georges Pamplona dia ny ranom-boankazo azo avy amin'ny voaloboka fotsiny fa tsy misy fangarony. Araka ny fikarohana mantsy dia manampy betsaka amin'ny fisorohana ny mety sy ny rà mivaingana anatin'ny panelira na artera sy ny mpamerin-drà na veine ny ranom-boaloboka. Tsara indrindra raha feno ny voaloboka. Ahoana moa ny antsoina azy hoe feno? Matetika ny ranom-boaloboka namboarina trano no antsoina hoe feno satria hita ao anatiny avokoa ireo ampahany telo manome ny voaloboka dia ny hodiny, ny nofony ary ilay voniny ao anatiny io. Zay zany no atao hoe ranom-boaloboka feno dia ny ranom-boaloboka natao tamin'ny hodiny, ny nofony ary ilay voniny kely ao anatiny iny. Ny fitambaran'izy ireo no antsoina azy hoe feno ka mahatonga ny voaloboka ho lasa voankazo fanafody. Ny ranom-boaloboka vita amidy eny an-tsena dia tsy azo lazaina hoe ahatanteraka amin'ny fepetra mahafanafody azy satria fantatsika tsara matetika izy ireny no miala hodiny sy ilay voniny kely ao anatiny iny. Fa inona tokoa moa ny tombotsoa azo amin'ny ranom-boaloboka feno? Araka ny efa voalaza teo dia manampy amin'ny fisorohana ny rà mivaingana. Fa ankoatran'izay dia mampikoriana tsara ny rà. Manitatra sy miaro ireo panelira na ny artera sy ny mpamerin-drà na ny veine amin'ny voka-dratsiny kolesterol tafahoatra tafiditra ao amin'ny vatantsika. Tombotsoa amin'ny ranom-boaloboka feno ihany koa dia izy mampatanjaka ny fo, manadio ny aty ary miaro amin'ny homamiadana. Na dia ny olona diabetika aza dia tokony hisotro ranom-boaloboka feno mba hiarovan'izy ireo panelira na ny artera ao amin'ny vatany. Ahoana ary no fomba fikarakarana ity ranom-boaloboka ity? Tsotra. Sasana tsara ny voaloboka. Mety avokoa na ny voaloboka mena na ny voaloboka mainty na volomparasy isika.
esorina ny vonin'ilay voaloboka, zany hoe le voniny amin'ny tahony fa tsy le voniny ao anatiny akory. Ilay voniny amin'ny tahony iny dia arotsaka avy hatrany miaraka amin'ireo voaloboka anaty fanapotehana na mixeur, ary potehana mba hifangaro tsara ho lasa mandranoka. Zany hoe ny tahony zany tsy ampiasaina fa ny hodiny, ny nofiny ary ilay voniny kely ao anatiny iny dia miaraka potehina ao anaty mixeur avokoa. Somary tatavanina analana ireo mety mivaingambaingana tavela izy. Ny tena tsara indrindra dia sotroina vetrany fa tsy tehirizina. Raha tehirizina kosa nefa dia andro vitsivitsy ihany ny afaka hitehirizana azy dia atao anaty vata fampangatsiahana. Raha ampangotrahana izy dia maharitrela kokoa ny ahafahana mitahiry azy, saingy tsara ho fantatsika fa maro tokoa ireo vitamina sy hery amin'izay fampangotrahana azy izay. Averiko sasana tsara zany ny voaloboka na mena na mainty na volomparasy isika dia esorina amin'ny tahony ilay voaloboka ary dia arotsaka avy hatrany ao anaty fanapotehana na mixeur. Tsy esorina akory ilay voniny kely ao anatiny fa miaraka arotsaka avokoa ny hodiny, ny nofiny ary ilay voniny kely ao anatiny iny. Tena tsara mba hifangaro ho lasa mandranoka. Rehefa avy eo dia azo tatavanina analana an'ireo mety mivaingambaingana tavela. Averina fa tsara indrindra raha sotroina avy hatrany fa tsy tehirizina ny ranom-boaloboka mba hatanteraka tsara ny asa mahafanafody azy, ahasoa ny vatantsika. Raha toa nefa ka tsy maintsy hitahiry ianao dia andro vitsy ihany no hitahirizana azy ary atao anaty vata fampangatsiahana. Raha toa ka hitahiry ela kely kokoa dia ampangotrahana ilay hodiny, nofiny ary voniny ary afaka tehirizina izy, saingy tsara ho fantatritsika fa betsaka ireo vitamina sy hery amin'izay fotoana izay. Noho izany raha azo atao, raha mety dia aleo izay ranom-boaloboka tiana sotroina no sotroina avy hatrany dia manao vaovao indray raha pitso. Ny ranom-boaloboka dia tsara kokoa noho ny divay raha fiarovana ny aretim-po ny resahany tsara maria an'izay. Ny ranom-boaloboka dia tsara kokoa noho ny divay raha fiarovana ny aretim-po. Hoy ny fitentsika malagasy hoe aleo misoroka toy izay mitsabo. Zava-dehibe mahasoa fahasalamana ny fampiasana ny ranom-boaloboka feno. Ka raha anao ranom-boaloboka ihany dia aleo misafidy izay ahasalama amin'ny vatana sady fanafody. Ankasitrahana indrindra ny fanarahanao ny AWR. Hatreo koa aloha ny fandaharana mahakasika fahasalamana amin'ity androany ity. Jedidia sy Soanitra noho ny farimbona na totosa izany, samy makosany teo amin'ny lafiny teknika dia mirary fahasalamana feno tompoko. De l'île. Yanao ry tompono tsy mada ny ondry izay tarihina fova sambatra eny mpanomponao izay mandresy toanao ianao mpitarika tena mahay zay mijery ny lalana indre tovono kana
awr mitondra fanantenana isan'andro ho anao. hampody ny foniny ray ho amin'ny zanaka, hampody ny foniny ray ho amin'ny zanaka. famelabelarana ara-baiboly mahakasika ny fiainam-pianakaviana. iarahanao amin'ny pasteur Tsereta Ludovika miaraka amin'ny feon'ny fanantenana. fifalianao anay indray ny miara-abanao mbola tafahona aminay eto amin'tian'io ity ry mpihaino ajaina. inona fa mbola mpamindrapo avy amin'Andriamanitra no ahafahantsika miaona eto ary manana zavatra hampahafantarana sika indray ny soratra masina amin'tian'io ity. Ka dia manasanao anaraka hatramin'ny farany raha ohatra ka sambiny ianao no niaraka taminay teto dia mbola tsy tara fa Andriamanitra hitoetra ao amintsika tsirairay avy ary mba hitondra fitahiana sy hery lehibe ao asika indray izao fiarana mandinika izay voalaza ny soratra masina izao. Raha tsy aivina dia nampitondraina ny lohateny hoe hampody ny foniray amin'ny zanaka. Izao fiarasika mandinika izay voalaza ny soratra masina izao. Zany hoe taridalana mba hitondra torohevitra mahasoa ho an'ny ankohonana sy ny fianakaviana indrindra amin'izao vaninandro farany izay anaovan'ny satana lasibatra ny fiainam-pianakaviana sy ny ankohonana izao. Azavaina teto ary omaly fa azo lazaina ho fanatitra sitrapo lehibe no tanterahy ny fianakavian'ilay Sonemita satria nanona ny mpanompon'Andriamanitra teo amin'ny fanatanterahany asa masina io fianakaviana io. Nandray lesona avy tamin'izany fianakaviana izany ihany koa isika mikasika ny fitantanam-pananana dia ny fananana fahendrena ny amin'ny fifampidinian'ny mpivady foana rehefa misy fandaniana hatao ary ny toetsaina mandinika sara izay ho fandaniana sy ny fitaovana ampiasaina rehefa hanao zavatra manao tetibola mpianakaviana izany ary ny fanohan'ny asan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanatitra sy ny ampahafolony vokatra. Reo karazana izany ny arabola eo amin'ny fanohan'ny asan'Andriamanitra ao zay misy ny rakitra na fanatitra ansitrapo izay mariky ny fanatanterana ny fiakofana amin'Andriamanitra ary misy ilay nansina hoe masina ho an'i Jehova dia ny ampahafolony vokatra izany. Amin'ny tian'io ity indray isika dia andray lesona mikasika ny zavaniseho tamin'ny fianakavian'ilay mpiambina ny fonja. Zavanitranga eo amin'ny fiainana ny tsy fahafantarana ny fahamarinana. Ny azo antoka nefa dia tsy maintsy homen'Andriamanitra tombosoa samiaraka ny fotoanany avy ny fianakaviana tsirairay handefasa ny mpanompon'Andriamanitra hampahafantatra azy ny fahamarinana. Ity fianakaviana ao resasika ity zany zao dia teo ampiandrasana ny fonja no niova ny fiainany ireto fianakaviana mpiamina ny fonja ireto. Melohany hijeresika an'izany dia manasanao zay araka aminay hivavaka. Andriamanitra rainy masina ho misaotranao indray zahay satria menao fotoana indray androany ahafahanay manohy ny fiarana mandinika ny voalaza ny teninao eto amantatra ny sitraponao tompo ary sokafo ny fonay ampitoera ao anatinay ny fanainao masina ka ny teny avy aminao dia hanovanay tokoa hanatanteraka araka ny sitraponao ary mba tsy ho voasakasakan'izay mety sakasakana maro samihafa zahay fa hanaiky ny bisiky ny fanainao masina ka dia ny sitraponao foana no hankatoavinay sy ho tanterahanay. Tononay zany vavaka izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ireo fianakavian'ny mpiambina ny fonjareo dia fianakaviana Zetilisa. Tsy nahafantatra ny vaovao mahafaly na ny fahamarinana fa dia tahaka ny fianakaviana rehetra dia olo-pirenena nanana ny raharaha fivelomany
ary dia nanao ny asany tamin'ny mpatokena araka ny andraikitra nomeny fanjakana romanina azya izy ireo, niambina an'ireo mpifatotra ao amin'ny fonja. Lesina tsara ho fantatry ny fianakaviana tsirairay izany. Aoka ny fianakaviana mba samy hanao ny asany am-pahatokena araka ny andraikitra tanany tsirairay avy. Natao hanana asa fivelomana ny fianakaviana tsirairay. I Adama zao dia nanana asa rehefa namponen'Andriamanitra tao amin'ny Saedena. Hitantaratra zany ao amin'ny Genesis 2:15 zay mivaky toy izao. Ary Jehovah Andriamanitra nitondra andre lehilahy ka namponina azy tao amin'ny Saedena hiasa sy hitandrina azy. Tasika amin'izany ry mpiaino jaina fa tsy afa-misaraka amin'ny fiainam-pianakaviana ny asa. Aoka mba tsy isy mpianakavy tsy anasa. Marina misy sokazy be deaibe ny asa. Ao ny asa zay ilana mpampiasa, ilana fangatana asa. Fa misy kosa ny asa zay ianao mihitsy no mamorona asa satria nomen'Andriamanitra saina matsilo, nomen'Andriamanitra fahasalamana, ka raha tena apetraka ao amin'Andriamanitra ny fiainanao dia afaka anome asa fivelomana anao izy. Eto zao i Adama sy Eva dia asa fitandremana ny saha zay, ary raha ny tena marina zany dia zay no asa voalohany araka ny hita ao amin'ny Baiboly. Tsy ny asa-panjakana na ny asa misy mpampiasa zany no asa voalohany, fa asa tena ary mahavelona zany ry ankonana malala isany. Ko an'izay mety tsy manana asa misy mpampiasa, afaka mametraka amin'Andriamanitra ny toe-javatra izy mba taritin'Andriamanitra ka afaka morona asa ho an'ny tenany amin'ny lalan'izao zavaboary zao. Afaka handrosaka ny fahasoavany ho anao amin'ny fomba maro Andriamanitra na inona asanao. Aseho ny tantara iray ity fa nanana tombosoa ny fianakavian'ity mpiambina mpifatotra ao an-tranomaizina ity noho ny aminy mba handray ny fahasoavana dia ny famonjena izany. Toy izao ny tantara mahakasika an'izany. Asan'ny apôstôly 4:7-7 ka hatramin'ny 7:30. Dia nahatsiaro ny mpiambina ny tranomaizina nahita ny varavaran'ny tranomaizina ny voa. Dia nanatsoaka ny sabana izy ka saika hamony tena, satria nataony fa efa nandositra ny mpifatotra. Fa Paoly niaso tamin'ny feo mahery ka nanao hoe, aza mamony tena fa ato ihany izahay rehetra, ka niankoka teo anatrehan'i Paoly sy Silasy. Ary rehefa nentiny nivoaka izy roa lahy dia hoy izy roa lahy, inona ny mety hataoko mba ho vonjena aho? Dia hoy izy roa lahy, minoany Jesosy Tompo, dia ho vonjena ianao sy ny ankohonanao. Ary izy roa lahy nitory ny tenin'ny Tompo taminy sy tamin'izay rehetra tao an-tranony, ary nandray azy roa lahy izy tamin'izay alina izany, ka nanasa ny diakampoka ary natao batisa tamin'izay izy mba amin'ny azy rehetra. Afaka mamonjy ny tian'Andriamanitra ry mpiaino jaina na dia amin'ny fotoana efa hitrangany fahaverezan-kevitra tanteraka aza. Teto dia lehilahy efa tapa-kevitra hamony tena no nampisehon'Andriamanitra ny voninainy ka nivady ka ho fandraisany ankonany famonjena ny toe-javatra. Tahotra sy fahaverezan-kevitra no niseho, efa saika hamony tena, kanefa dia navadik'Andriamanitra ho famonjena zany toe-zavatra izany. Araka ny voatantara teo hoe, ary natao batisa tamin'izay izy mba amin'ny azy rehetra. Vita batisa izy sy ny azy rehetra, zany hoe ny fianakaviany rehetra zay efa afaka hatao batisa. Nahazo fahasoavana lehibe satria ny Baiboly dia mampahafantatra fa izay mino sy atao batisa no ho vonjena. Voasoratra zany ao Marka 5:19-20. Mety besaka ny fianakaviana no ao anatin'ny fahaverezan-kevitra kehitriny. Mety very-hevitra noho ny hasaritry ny fiainana. Mety very asa vokatry ny olana nateraka ilay arety mandoza teo, na fahaverezan-kevitra mikasika ny olana manokana. Milaza aminao Andriamanitra androany ry mpiaino jaina fa afaka mamadika n'izany toe-zavatra izany ilay Andriamanitry ny Baiboly. Tiany mba ho toy ny fianakavian'ity mpiambina mpifatotra ao amin'ny fonja ty ianao. Eto eo aminy ny olana mahaverevitra anao, ary ny irian'Andriamanitra dia ianao indray aza ny ho lasa mpampahery tahaka n'ity lehilahy ity rehefa nandray an'Andriamanitra ho tompo sy mpamonjy ny tenany, dia izy indray naneo fitiavana n'ireo voafonja roa lahy ireo. Zao ny voatantara nakasika an'izay. Ary nandray azy roa lahy izy tamin'izay alina izay ka nanasa ny diankapoka
afaka ho fitaovana hampiseho ny fitiavan'Andriamanitra isika rehefa manolo tena ho an'ny tompo. Mety mbola ho manjavozavo aminao angamba ny tian'Andriamanitra atao aminao, fa izao tian'Andriamanitra ho vonjeny ianao. Nambara teto fa ny batisa ny lalana hahatanteraka an'izany, araka izay voalaza ny Marka 4:10 teo hoe zay mino sy atao batisa no ho vonjena. Tsindrina nefa fa ny tena batisa araka ny Baiboly no tiana ho resahana eto. Mampahafantatra masina ny soratra masina fa iray ny tompo, iray ny finoana, iray ny batisa. Hitantaratra zany eo amin'ny voasoratra amin'ny Efesianina 4:5. Ka raha atao mivantana dia ny mibatisa mitovy amin'ny ohatra nataon'i Jesosy no tena batisa ara-Baiboly. Asehony soratra masina izany tena batisa marina izany ary voatantara mazava. Zao ny voalaza ao amin'ny Matthieu 7:40. Ary raha vao natao batisa Jesosy dia na niakatra avy tao amin'ny rano. Matthieu 7:40. Tsy kisendrasendra ry mpiainao zaina izany fa anehoana fa sy mainsy mamonjy rano hahafana mandetika ny vatana manontolo rehetra isika rehefa hatao batisa. Ny batisa rehetra voatantara ao amin'ny soratra masina dia tahaka izany daholo, satria izany no fahamarinana mahakasika ny dikan'ny batisa. Raha jerena tokoa mantsy ny dikan'ny batisa dia hitantaratra ao amin'ny voalaza ny Romanina 5:1. Fa niarana levina tamin'ny ranon'ny batisa isika. Tasika amin'izany ny batisa dia fiarahana milevina amin'ny Jesosy mba handraisantsika fiainam-baovao. Alevina amin'ilay rano tandindin'ny fandevenana zany ny fiainam-pahotana tamin'ny lasa taloha, fa mijoro vavolombelona amin'ny lalan'ny fanapahan-kevitra indray ny olona anankiray mba hiaina fiainam-baovao. Raha ny tena marina azy dia fahafatesana ara-panahy mihitsy no dikan'io batisa io, ary zay no mahatonga an'ilay hoe tsy maintsy mamonjy rano ahafana mandevina ny tena rehetra mba ho tanteraka arabaky teny sy ahatsakany sy adavany ny tena dikan'ny batisa. Ny isarinany saintsika raha tsy tahaka zany no anatanterana ny batisa sika dia mila mieritreritra isika fa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra zany. Vao mbola nafampiasan'ny olombelona tokoa ny batisa amin'izay ampiasana azy, fa ny resaka eto zany dia ny batisa ara-Baiboly, zany hoe zay voalaza ny Baiboly ihany no mifanaraka amin'izay. Ary tiako aza ny mivantana miteny mivantana amin'izay mety mihevitena fa efa natao batisa kanefa sy tahaka izay raha ny Baiboly no jerena ry mpiainao zaina dia mbola tsy vita batisa zany ianao raha toaka sy tahaka n'izay ohatra nameny Jesosy zay ny nanatanterahana ny batisanao. Ary mivavaka ho anao zay mba handray fanapahan-kevitra tsara hanaiky ny sitrapon'Andriamanitra fa tsy sanatria hiantehitra amin'ny fahazarana sy ny fombafomba ny olombelona fotsiny na dia lazaina hoe ara-pivavahana aza no anatanterahana an'izay, fa raha tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra le izy dia aoka ho tsapasika fa ho diso fanantenanysika ary tsy ahazo fitahiana amin'izany isika raha manatanteraka an'izany. Efa niresahsika teo aloha moa, satria misy fomba anankiray koa izay tena ararotin'ny Satana andisoana ny odikany batisa io, dia tsy hinona zany fa ny fanaovana batisa zazakely. Efa niresahsika teo aloha moa ny mahakasika an'izay fa ny any zazakely dia tsodrano, zany ny voasoratra ao amin'ny soratra masina, satria ny batisa dia mitaky fepetra maromaro raha ny soratra masina no jerena. Tiako moa no haneo anao an'izany fepetra zany amin'ity anio ity. Ireto daholo izany fepetra voalazan'ny Baiboly tokony andalovana izany melohany hanatanterahana ny batisa. Ny voalohany dia ny voasoratra ao Matthieu 7:20. Matthieu 7:20 zay mivaky toy izao: koa mandehany ianareo ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina.
ny batisa dia tsy maintsy ialovany fampianarana. Zay zany no fepetra voalohany. Ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Fepetra voalohany zany dia atao mpianatra. Ary eo no mahadisy ny fieverana fa ny zazakely dia afaka atao batisa. Marina mety misy manam-pahaizana manokana afaka mampianatra zazamena vava fa ny azo antoka raha ny fampianarana baiboly kosa dia ho voafetra ny fianarana azo ampianarana an'izany zazakely mena vava izany. Ny dingana ny andalovana manaraka dia zao ao amin'ny asan'apôstôly, asan'apôstôly 2:1-7. Asan'apôstôly 2:1-7. Zao indray ny voalaza mahakasika an'izany. Ary izy ireo naharitra tamin'ny fampianaran'ny apôstôly 1:7. Ary zay nandray sara ny teniny dia natao batisa, ary tokony ho 3 no olona vao nanampy ho isany tamin'izany andro izany. Ny dingana faharoa izany dia mandray sara ny teny, mandray sara ny teny. Inoko fa manaraka sara sika atao mpianatra, ary rehefa atao mpianatra dia tsy vitany hoe mianatra fosiny fa mandray sara ny teny. Zay ny dingana faharoa araka ilay voalaza ao amin'ny asan'apôstôly 2:1-7. Ny dingana fahatelo dia hita taratra ao amin'ny marika 1:5. Dia nandeha nanatona azy ny tany Jodia rehetra sy ny mponina rehetra tany Jerosalema, ka nataony batisa tao amin'ny ony Jordana ireny rehefa niaiky ny fahotana. Dingana fahatelo zany dia miaiky ny fahotana. Noko fa mbola manaraka sary sika ilay firindrany hevitra voalohany zany atao mpianatra, ary rehefa aveo dia mandray sara ny teny, ary mazava ho azy rehefa tena mandray sara ny teny dia miaiky ny fahotana. Io ihany koa moa ilay lazaina voambolana malaza hoe mibebaka zany. Ny fahaefatra, asan'apôstôly 2:2-20. Zay mivaky toy izao. Ary rehefa nino an'i Filipo nitory ny teny soa mafaly tamin'ny fanjakan'Andriamanitra sy ny anaran'i Jesosy Kristy ireo, dia natao batisa avokoa na lahy na vavy. Ny dingana fahaefatra zany dia mino. Mazava le teo, rehefa nino dia natao batisa. Tsy ampy zany ry mpihaino ajaina ilay voambolana malaza manao hoe minoa fosiny ihany. Mazava koa ilay voalaza ny marika 2:10 teo, mbola manamafy an'izay dingana fahaefatra zay. Zay mino sy atao batisa no hovonjena. Zay mino sy atao batisa no hovonjena. Raha fitinina zany dia misy dingana efatra ampahafantariny soratra masina tokony ho lalovana mialohany anatanterahana ny batisa. Ny voalohany dia atao mpianatra, ny faharoa mandray tsara ny teny, fahatelo miaiky ny fahotana, fahaefatra mino. Ary eo no ilana fahalebeazana, zany hoe olona matitra amin'ny fanarahana an'ireo dingana reo no tokony atao batisa. Zay le hoe tsy zazakely mbola tsy matitra amin'ny fanapahan-keviny no tokony atao batisa raha ny soratra masina no jerena. Amin'ity anio ety ry mpihaino ajaina dia inoko fa ho tahaka an'ireo mpiambina fonjy ianao. Raha nanaraka sara n'ilay tantara teo tsika dia ny afara tamin'ny fanontaniana no ny tokony atao ny resaky ireo mpiambina fonja ireo, zay nilaza toy izao: inona ny mety hataoko mba ho vonjena aho? Dia hoy izy roalahy, minoany Jesosy Tompo dia ho vonjena ianao sy ny ankohonanao. Ary izy roalahy nitoro ny tenin'ny Tompo taminy tamin'izay rehetra tao an-trano, ary nandray azy izy roalahy tamin'izany alina izany, ka nanasany diakapoka taminy ary natao batisa tamin'izay izy mba amin'ny azy rehetra. Ny mahafinaritra dia niainasika teto ireo dingana ireo, niaraka nianatra sy namantatra ny soratra masina teto isika ry mpiaino ajaina,
enina dia tsy ny fanatry tava aza ampafantarinanao teo ny soratra masina tanteraka zany ilay dingana voalohany ao anatin'ilay fantanteran'ilay hoe natao mpianatra ianao izao ary ny dingana manaraka dia miankina aminao ary raha ny fanren'Andriamanitra dia mba handray tsara ny teny ianao tiany loatra ianao zanany ianao ary maniry izy mba hiditra lalindalina tahaka ny reto mpiambina ny fonjareto ianao ka hiaiky ny fahotana zany hoe hibebaka manaiky raha nisy zavatra tsy nifanaraka tamin'ny voalaza teto kanefa mbola niainanao dia maniry Andriamanitra ny mba handraisanao fanapahan-kevitra hialana amin'izany ary mazava koa ilay dingana andrasana manaraka aminao teo dia ny mino koa rehefa manaiky ianao fa hino ny voalaza ny soratra masina dia afaka tanterana ny batisanao amin'ity anio ity dia tiako ny mamerina n'ilay anso zay voalaza teo minoany Jesosy tompo dia hovonjena ianao sy ny akohonanao ary melohany andraisanao fanapahan-kevitra ny Johana dia tiako mba hiaraka amiko ianao hivavaka ary tahaka ny mahazatra na dia tsy mifanatry tava azy sika dia saiko mihitsy ianao hitsangana na handohalika mandritra nyity vavaka ho tanterahana ity Andriamanitra rainay io saotranao tokoa zahay satria nampafantarinao toromarika lehibe indray ny Johana dia ny mba hanovanao ny fiainanay na dia ao anatiny fakiviana lalina aza ny ankonana sasana ankehitriny indrindra ao anatin'ny fisalasalana koa amin'ny sitraponao dia nampafantarinao tompo fa raha ny sitraponao dia anao tokoa no ny anso any reto olona be deaibe reto miaraka ny anatra sy namantatra ny sitraponao teto tamin'ny lalan'izao fandarana izao ka inonay fa no ny herin'ny fanainao masina dia nandray tsara ny teny izy ireo ary sy nijanona amin'nandray tsara ny teny ihany fa niaiky ny fahotana izy ireo mino izy ireo mino ary zahay tompo fa fanirianao ny mba hahatonga azy ireo ho tonga hatramin'ny dingana farany dia ny fanolorantena ao amin'ny rano ny batisa izany koa dia mangataka ny fanainao masina mba hiasa ao anatin'izy tsirairay avy hampangina n'izay mety feo hisakana ny fahatanterahany sitraponao tianao hovonjena daholo ny olombelona rehetra ary tianao mba hanaraka ny sitraponao ka dia nitenena ao anatin'izy ireo ianao tompo ka asehonao fa ianao dia tia azy ireo mba handray famonjena tia ny ankonan'izy ireo mba hiaina miaraka aminao manomboka izao ka dia eto ampamaranana dia maniry izahay mba handray fanapahan-kevitra tsara izy ireo hanolo tena ho anao amin'ny lalany ranony batisa ho voninaitra ny anaranao rery any tonononay zany vavaka izany amin'ny anaran'i Jesosy amen raha toy ianao ka manana zavatra tianao resahana indrindra raha fanontaniana mahakasika ny famelabelarana zay nohenoinao teo dia asaina entanandreo mba hianso ny reto laharana anso antarbi reto ny 034 99 471 44 034 99 471 44 na koa ny 034 96 687 21 034 96 687 21 ny pastora Lidovikiany mbola niaraka taminao teto ary mintsy manateny zay fa mbola iaho neto indray sika anoy ny fiarana mandinika an'tia taridalana fiarana mandinika soratra masina natao any fianakaviana ity Jacqueline MR Fontsy lazaiko anao anio raha azonao zao rehetr'izao amiratra madio kanefa veriny ainao zava-poana sy misambotra
sambotrivotrianiko raha hotapitreo ampasanyeony fiainana fa misy fiainanafa no maniny Kristy hoan'ireo izay nanolo tena sitrapo finona sy batisa no lakile makao andao anapakevitra raha hoan'izao sanao. AWR Téléphone 034 06 797 62. Lazaiko anao ani raha azonao zao rehetra izao hamiratra madio kanefa very ny ainao hezava-pona sy misambondrivotrianiko raha hotapitreo ampasanyeony fiainanao fa raha ny fahafatesana de tombony tokoa satria tory maso an'ireo zay mankato haneno ny trompetra rehefa tonga indray Kristy hitsangan'izy ireo andovalanitsary fa misy fiainana fa no maniny Kristy hoan'ireo izay nanolo tena sitrapo finona sy batisa no lakile makao andao anapakevitra raha hoan'izao sianao zay lay onjany fanantenana fa misy fiainana fa no maniny Kristy hoan'ireo izay nanolo tena sitrapo finona sy batisa no lakile makao andao anapakevitra raha hoan'izao sianao andao anapakevitra raha hoan'izao sianao. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny Fiangonana Adventista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana. Misy manantena fa efa dodina fatratra ianao ny eo anamiko androany. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy ny namanao ry Sarandrenjatovo ary ankasitrahako izao fanongilananao sofina izao mba hiaraka hianatra ny soratra masina isika. Naritiana no ampita amin'ny feo ho any amintsika tsirairay avy na izanaiza toerana misy antsika. Mbola ao anatin'ilay lohateny lehibe mijoro ho an'ny fahamarinana ihany moa tsika mandritra ny andro vitsivitsy. Ary androany dia ny fizaran-dohateny kely manao hoe ny hery hijoroana. Mialohan'izay aloha dia tsara trano ny ametrahantsika izao fiarah-mianatra ny soratra masina izao ho eo ampelantanan'Andriamanitra ho tariny ny fanahy masina satria tsy misy azontsika atao raha tsy ny fanahy masin'Andriamanitra no mitarika antsika. Noho izany ivavaka isika. Rainy azy any an-danitro misaotra amin'ny fanomezanao anay fotoana mba hafane miaraka midinidinika ny soratra masina amin'ity ity. Amin'irao fo zay avelo ny elokay ranonina zao antombavaka izao. Aoka mba ho tena fiainanay izay zavatra ianarana eto. Tsy ho pli vava fotsiny, tsy ho tsenjery, fa tena ho ampiarinay eo amin'ny fiandrasana Jesosy Kristy zanakao izay tsy maintsy ho avy any amin'ny raha any lanitra haka izay azy. Noho izany, aoka ianao mba hijery manokana anty mpiara-mianatra ny soratra masina amiko ity, ho jerenao manokana amin'ny fivelomany, ny fameloman-tenany, ny fikarakarany momba azy rehetrarehetra. Ianao no mahafantatra ny olana, ianao no mahafantatra ny fifaliany, ianao no mahafantatra ny fahoriany, ny asa sainy, ianao no oka hiditra amin'ny atsipiriany rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen.
hery hijoroana iray amin'ireo toetra nampiavaka ny vaudois ireo mpanavao fivavahana tsirairay ny fanekeny tanteraka an'Andriamanitra, ny fankatoavany ny fahefany soratra masina ary ny fileferany eo anatrehan'ny famboniany Kristy, feno ny tantara ny finoana sy ny fahirezana avy tao amin'ny testamenta vaovao ny sain'izy ireo. Ary izay mahatsara an'le hoe dinio soratra masina io, fakafakao izy io, fantary izay tena lazainy marina, fa rehefa manao an'izany ianao, manao an'izany isika, dia azontsika ilay finoana sy fahirezana lasa mahero isaintsika io, fa tsy lasa kivikivy. Firifiro moa izay olona efa nampahireziny tenin'Andriamanitra izay tao anatin'ny fakiviana famoizam-potanteraka, fa rehefa namaky ny tenin'Andriamanitra izy nahazo lesona tsara dia tsara mihitsy. Noho izany ampirisiana ianao amin'ity an'ity ankahirezana mihitsy, aza miala amin'izay voalazan'ny tenin'Andriamanitra dinio lalandava io. Niaraka ny teny izao tamin'ny Petera sy ireo apôstôly ireo vaudois sy ireo mpanavao fivavahana ireo. Asan'ny apôstôly 5:7. Andriamanitra ny tokony hekena mihoatra ny olona. Takatra ireo vaudois sy ireo mpanavao fivavahana tsirairay ireo ny fananarana nataon'ny Paoly hoe mahireza ao amin'ny tompo sy amin'ny herin'ny fahirezany. Efesianina 4:9-10. Noraisin'izy ireo tampahamatorana mihitsy ny torohevitra Jesosy manao hoe tany mafy izay anananao mba tsy hisy aka ny satroboninahitra ao. Apokalipsy 3:10. Nanana heri-po ny joro hiaro ireo fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra. Le fahamarinana anankiray zany tena narovany mafy teto, ary tena sarotiny izy ny amin'izany. Ireo vaudois ireo no iray amin'ireo vondrona voalohany nahazo ny baiboly tamin'ny fiteniny. Mba azonao an-tsaina moa fa tena nisy fandikana tanana mihitsy, tanana nanoratana azy fa tsy mba milina tahaka n'izao boky azontsika zao. Nosoratany Jean Léger, vaudois iray mpanao dika mitovy ny baiboly, no nahitana ireo fahazavana mivantana momba ny asany. Ao anatin'izany ireo sary. Ny zavatra nisy tamin'izay fotoana izay dia zao: tany ampiafianana tany, na dika miafina ireo soratra masina, tany amin'ny fiarahamonina nisy azy tany, teny atendrombohitra, tany avaratra Italia ary atsimo Frantsa, tany nisy an'ireo vaudois nanao an'izany asa zany. Hatramin'ny farafahakeliny dia nandray torohevitra ny hanao tsy anjery ampany lava tamin'ny soratra masina ireo tanora. Mba jereo ange zany hafanampon'ny olona tamin'izany fotoana zany. Tsy nanana baiboly isan'ny trano zareo, isan'olona, fa vokatry ny fitiavan'ny tenin'Andriamanitra dia vitandry zareo mihitsy ny nanao tsy anjery. Mifantaniana mipetraka dia zao: aiza ny baibolinao amin'ny androany ity? Fitoeram-bovoka ve? Misy vola ao anatiny efa nitadiavina nandritra ny tapataona, tsy hita kay ao anaty baiboly le izy. Mieritrereta fa efa tena latsa-danja noho ny finoana sy ny fankatoavan'ireo vaudois ireo misy antsika amin'izao fotoana izao. Ny baibolintsika dia lasa haingon-tseza, haingon-databatra, any anaty poketra tsy misokatra mihitsy. Fa tiantoka ho antsika nefa no ateraka izany, satria misy sakafo eo ianao tsy mihinana, matinoana ny hafarany. Ireo vaudois kosa dia tsy mba nanao an'izany mihitsy. Ny zavatra misy ihany koa tamin'izay fotoana izay dia maro tamin'ireo tanora vaudois no nitety any Eropa mba hivarotra, ka nizara mangingina amin'izany fomba zany ny fahamarinan'ny soratra masina. Niditra nianatra tany amin'ny oniversite ny sasany, ary rehefa nisy ny fotoana fanararoatra dia nizara ndin-tsoratra masina tamin'ny mpiara-mianatra tamin'izy ireo. Jereo zany hafanampo zany, notariny fanahy masina izy ireo, ka tamin'ny fotoana nety indrindra izay nahatsapany fa vonika indray ny mpikatsaka tsopo no nizarany ampany notsingaina avy tamin'ireo andalan-tsoratra masina sarobidy. Betsaka no nanefa tamin'ny ainy ny fatokiny sy ny fanoloran-tenany. Na dia zany aza
tsy natakatra mazava ny fampianaran'ny baiboly manontolo ireo voadoa fa izy kosa dia nitahiry ny famarinany tenin'andriamanitra nandritra ny taonjato maro tamin'ny fizarany tamin'ny hafa ianao ani rehefa miasa dia ianao ny mahazo tombony voalohany ny antsy anankiray rehefa miasa dia tsy ara-fiasina mihitsy izy ny olona anankiray rehefa mitory matadidy andinina izy ka zay zavatra teneninao dia mipatrapatraka mihitsy ny andiny-tsoratra masina viana mety gaga ny olona sasany maheno hoe mahay tsoratra masina ranona satria izy miasa izy fa tsy mitana ho azy rery ny voalazan'ny soratra masina tia mizara izy hoy ny oabolana toko faefatra ny andiny favalambifolo oabolana toko faefatra ny midininy favalambifolo fa ny lalan'ny marina dia toy ny fipoakandro maraina zay mihamazava mandra-pitatao vonan'ny andro i solomona dia mampitany ny lalana hitondran'andriamanitra ny zanany amin'ny masoandro izay miamposaka hatrany raha toa andriamanitra manindry fotsiny fa ny mpianjiro eny an-danitra eny ka mamiratra eo ny eo amin'ny fahazavany rehetra ny masoandro dia ho jambenan'izany sika rehetra taorian'ny haizina zay nanenika zao tontolo zao nandritra ny taonjato maro dia nanangana lehilahy sy vehivavy zay nifikitra tamin'ny teniny Andriamanitra na noho ny fikatsanany tenin'Andriamanitra bebe kokoa izy ireo ny fantaniana mipetraka dia ty ahoana no azahoantsika mamiratra eo amin'ny fiarahamonina misy antsika ka hitarika amin'ny fahazavan'i Kristy manao an'izany ve isika fa ireo voadoary eo dia tena nanao ny azo natao mihitsy ny zara ny tenin'Andriamanitra tamin'ireo manodidina azy fantaniana mipetraka dia hoe mba manona kosa izaso ianao mbola malalaka tsy tahaka ny tamin'ny andron'ireo voadoary eo ny fizarana amin'ny fahamarinana tsika nefa dia matory isika nefa dia mandromandry tsy taitra akory manoloana ny firaparapan'ny olona ao anaty haizana noho izany tsara fatongavana zao fianarana ny soratra masina zao fa ireo voadoary eo dia nijoro hiaro ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra ary rehefa tena nianatra n'izany tenin'Andriamanitra zany izy dia lasa nahazo hery nahazo finoana avy tao amin'ny testamenta vaovao ny sain'izy ireo izaso ianao ihany koa azo atao ambany zavatra ny fianarantsika ny soratra masina atreo indray ny fiarahantsika mametraka ny mandra-peona aminareo mandra-pitafa ny namanao Richard Andrenjatofo veloma tompoko antokopihira antsany avo akoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny awr sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny facebook isanandro amin'ity pejy ity awr feon'ny fanantenana Sini fianaku
Adventist World Radio, the voice of hope. Radio Femon'ny Fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaim-poana ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany. awr.org na feofanantenana.org.